fahazavana dia tsara ihany no mitondra fahazavana hoe eo ny ministry ny milina, ministry ny posta, ny ministra lefitra, ny ministry ny rano. Ao anatin'ny fiatrehana ny ady izay ambonany firenentsika misy teo aloha teo ny antsoina hoe coronavirus. Miafika indray tsika ankehitriny ny kere ny toromarika omen'ny filoham-pirenena dia matoa andro rajoelina ho an'ny gouvernemanta iray manontolo tarihan-dehibeany prime ministre dia matotsay Christian dia rehefa miatrika ady ny firenena indrindra fa ny ministra sy ny olona rehetra izay ho mpanjakana manana andraikitra dia miala miatrika an'izany andraikitra zany. Ary rehefa ao anatin'izao ady izao zay amin'ny ankapobeny ministra fotsiny ny fiantso anay fa tsy dia mampiasa loatra zay hoe ministra ny milina na ministra ny posta, ministra mandray andraikitra arakaraka izay fahaiza manao tsy ahafahana mifanampy, ahafahana miatrika ny ady. Ka izahay telo amin'ny raha nahitanareo etoeto dia ny andraikitra manokana manana izay fahaiza manao zay zany miaraka amin'ny teknisianina rehetrarehetra ny amin'ny fitantanana ny resaka tokakevitra, information, données, resaka logiciel ihany koa zay mety azahoanareo anazy. Ka teo amin'ireny coronavirus ireny dia nanatanteraka ny fananganana an'izay base de données zay ka isan'ny fitaovana lehibe ahafahana mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny paikady na stratégie ny fahafantarana ny hoe iza daholo ny olona voakasiky kerety tahaka an'izay nanaovana ny hoe fa iza daholo ny olona voan'ny coronavirus ity. Mitanjona masy dia izao ary natonga an'ilay toromarika hoe mila atao le recensement. Mitanjona dia hoe raha makitsika ohatra ny commune ao Ifotaka ka mitenitsika hoe misy olona arivo isy tratran'ity fahasairanana amin'ny kerety dia tsy maintsy fantarina dia hoe iza daholo ireo olona arivo io, satria ny fahafantarana ireo olona tsirairay ireo hoe ity ny anarany aty amin'ny fokontany izao izy no mipetraka, izao ny toe-pahasalamany amin'ity andro androany ity ary raha hoavy ny fanampiana ara-tsakafo na ny fitsaboana manahoana ny toe-pahasalamany afaka 2020 andro na afaka 1 volana, manahoana ny fiverenany amin'ny fianakaviana. Zany hoe tsy miady anjambany zany tsika ao anatin'ilay izy ary tsy miporopaka kanefa vodiaina moa ny atao dia misy ny fandrana stratégie paikady mahakasika an'izany. Ka tsaratsara ny andraikitra eo anivon'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ao izy telo mianadahy izay tena miandraikitra mihitsy ny atao hoe task force ny stratégie ankapobeny ny amin'ny ady atao amin'ny kerety fa izay ministra telo mirana kosa dia manampy antsoina hoe appui task force appui ny anafainganana ny amin'ny fametrahana izay resaka recensement sy base de données zay ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Ary zany mazava-dehibe ionana aminareo zao satria ianareo reo no mpikatroka any tsara zay lazana azy, mpikatroka any tanàna ianareo reo no agent any manao an'le recensement ka dia zava-dehibe ny ahafahana miaona aminareo zao anomeny toromarika ny amin'ny hoe maka an'le renseignement anareo manao an'le recensement anareo ny fomba andefasana an'izany aty aminay ny fomba ahafahanay mikirakiran'le izy sy ny fandrosony asa ahafahana manampy satria araky ny toromarika mena dia telo dia telo fiverenany zany izay kosa dia mifanohana manampy avelona ihany tanjona dia ny ahafantarantsika amin'ny anarany mihitsy fanampiana ao anatin'izao kely izao.